tao anatin'ireny tantara ireny nahoana moa tsika ny hoe ahoana le fomba fakalesona ao anatina tantara ohatr' ireny. Misy mpandray anjara teo ary fantatra daholo no ny hafaran'ny mpandray anjara tao anatin'izany. Inona ilay nanongana n'le fanjakana na nahoana no ny hafarany. Le olona teo amin'ny fitondrana nahongana fa hoe tsy mety na nahoana ny hafarany. Zany hoe aty aoriana zany ianareo ane zany raha karazana ohatrany hoe etimody any am-pianarana ane zany de karazana ohatrany hoe fa famerenana sisy. Fa zany hoe tsy misy fiasana alobe tsony de makalesona sisa zany ny fitondrana hoe ohatra zao le zavatra niseho a. Fa am'izao fotoana iainantsika zao 2024 zay tena lazaina amintsika fa tsy lay ohatran'ilay tamin'ny 10 aogositra 1997 na ny 7 febroary 2024 izay nahafaty olona mivantana latsatra Safy Albera moa anisan'ny voatifitra tao anatin'ny tongo teo amin'ny tongo moa tamin'ireny fotoana ireny naratra tamin'ny 10 aogositra ireny. Fa amin'izao fotoana iainantsika izao inona amin'ireo zavatra nitakiana tamin'izany fotoana izany no tsy iainantsika. Jadona ve tsy miaina amin'izany ve tsika? Demokrasia ve tsy miaina amin'izany ve tsika amin'izao fotoana izao? Vao aingana kely ny mpanao gazety ilay mivoasoan'ny anteny Merandoholo iny a. Resaka demokrasia ne zany e. Nga tsy manana zo iteny ary amin'izao fotoana izao a anisan'ny hery sy fahefana no alatsaky ny fitondrana rehefa mitaky fitenenana ianao tamin'izany fotoana izany. Na samy hafa kely azo fotsiny anga de ny hoe afaka nilatsaka teny amin'ny kianjan'ny 30 Mey ianareo teo aloha. Fa amin'izao ianao nge raha alohan'ny ekaranao eny milaza aminao fa efa mpitandro filaminana ny tonga alohanao eny mandravan'ny atao hoe fivorivoriana sy ny fire atao hoe na atao fotsiny ara hoe fivoriana mikatotrano ary ne amin'izao hoe de efa manara-maso de efa raikitra ny sakatsakana sy ny fingapingana. Ialana tsy moa sady somary anao tsetsatsetsatsi tsara kely mandra-pavonina ny antso ao a. Antsotsika satria ny izay mihitsy ny vondrokery sy ny ataontsika hoe ny antoko sy ny vondrony ataontsika vondrona antoko politika izay nitaky ny fiverenana amin'ny tany-tandalàna moa zany a na nilay cellule de crise diovy Madagasikara tamin'ny faraparan'ny herinandro teo izay nitaky ny fahafahana madiodio ho an'ny Eliarabe vahiny mahakasika ny tiraraha-bazy toliary ity tena namafy mihitsy fa latsaka ny katerena ny firenena sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana. Efa misy antso tafiditra raisitsika ny antso miarabanao ary salama tompoko babi avy teo tamatavy any mba neo hevitra kely resaky nareo reo ane tena mariny fa odiany tsy fantatry misy zany le zava-misy tamin'ireny 7 febroary regny ane da naisy zile misy izy nitariky vahoaky ny tsofoka makagna fahitany fa zaonina rozy regny fa izy misy idiany tsy fantatry le izy ary mariny teninareo regny nilaza nitomagny misy izy tamasiny vahoaky hoe angala agnarina ty firenena ty zao vao tonga ame fitondragna ve izy zay ane mahatonga anazy anao aneo hoe sy alanay anao misy andrajoely fa le fitondrasanao ny tsy mety tsy mizaha mitsinjo vahoaky raha zarizarainao foagny regny ane mandeha atosiky famenomenao regny sy regny ny condition nitolonganay taminao e fa le agnatsara ny zavatra amin'ny vahoaky zany tena tokony ataonao zao mitondra gn'agnaranao daholo molo mandrobatana aty amin'ny toerana misy anay aty kanefa olo na mety molany misy firy-tao mipetraka amin'iny tany iny de bodohanao foana zany zay zavatra ataonao de magnano am'izay zany anareo andro am'izay miresaka am'reo de Madagasikara ny directeur ny domaine na topo amin'ny andro ake amin'ny faditany satria fa hitanao am'izay zany fa marary vahoaky vo itsakitsaky vahoaky misaotra tompoko. Ankasitrany ianao ao anatin'izay faneho-kevitra izay avy any Tomasina moa izy teo avy any Tomasina ary tena marina ny filaza satria ny tantara zany hoe tsy tokony ho fanadino ary be dia be ny olona ny aina sy mahafantatra an'izany le tena zava-misy zany. Raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko ao. Miaraba anao. Eny tompoko. Ny zavatra tena misy eto aloha mampahafantarako mbola mazaky be fa napakafana zay fa tena fa tena afeky zavatra zay. Raha nifondra teo ny professeur Zafelibera dia nolazaina fa tsy merina sy manamalo
fondra toera valomanana dela zaina fa sy botia sy tia olo-mainty zay zavatra zay tsy ty farany zao fitorana zao am'izao fotoana zao hoe valomanana sy tia malamalao sy tia olo-mainty ary raha matadidy tsara nareo eko na efa natiasaina nareo tamin'izany atao hoe andro an'izany tetesa zany natovo tetiny zoama zany taloha dia novany ritesy napetraka atao amin'ny posta zany olona zany atao hoe olona zany nampitondra fahoriana ary nanamafisana ny fitondrana tamin'izany andro zany ary ankehitriny zao zany pratika zany hoe ireo olona zay avaina hoe sahirana zay tombaramena andeny vaty tsingy hoe zao hoe reny nanamafisana zao fitondrana zao fa zay nataoko hoe zao hoe raha mbola misy ry tompoka zay fanavaka vahana zay tany Madagasikara ty hoe ty pote ty merina ty malamaloha ty ohatran'izao tsy androsona ovinanao oviny fa za tena miangavy hoe malagasy tika tsisy tokony hoe tyry ampiary ananana hoe avy ny ananana fa tokony fampandrosoana iarahamana amin'ny Madagasikara sotra toko ankasitrany ianao ary izay ny tena zava-dehibe ny firaisan-kina sy ny fiombonana tena miteraka zavatsoa ho an'ny firenena miteraka zavatsoa ho an'ny malagasy iray manontolo ihany koa raha isitsika eny tsy manaraka raha efa tafiditra miaraba tompoko efa tafiditra ianao maheno ento maheno tsara ny mampietsokoa le tamin'ny diso zay isan'ny teny tanimbary misy minina mihitsy efa mba tsy nanina arabaina tsy maty fomanay teny amin'ny tambary dasitany tambary tery misy afony rehetra dia tsy ahoatra ahoana zay nieritretra le raha niaraka tamin'ny ndro ampirity ny tapitra gnety dia nampirity fa izay moa zany no any efa nolazaina reto daholo ny zavatra misy fa amarina fotiny dia tamin'izao momba ny miaramila tamin'ireny tsy tadidiko avy ny naran'le le raha lehibe ny fandriparima fa ny generaly andena soavina lehibe ny gendarme tamin'izay manana raikitra ataon'ny gendarme ny generaly andena soavina tamin'le fotoan'izay jaune nataony namoaka gazety zareo ary tena tenendana mihitsy hoe raha politika ny eto Madagasikara fa tsy raha maramila ka didinina ataovinareo alohan'ny andraisana ny fitondrana zay tsy mihevitra andray ny fitondrana fa raha ohatra veraverinareo raisina io ohatra ohatran'izay zany le tena nataony fa mety mahadika am'izao tsy rehetra raisina io ny fitondrana raha ohatra ka tsy andamina an'io nareo politika dia mahay mpanao politika dia reny mpanao ramasin'ny karazany reny fa ity amin'izao fotoan'izao ty zany amin'ny ngiarajoelony ty tonga amin'le fitenenany ty sanatry fa tsy mana disitsika moa fa nataony hoe alika mivovo iza moa torovoka-mbo mari-pahalala fa ny fisafeloko ny rambony vitsy fahita torovoka-mbo toka zany torovoka-mbo misy torovoka-mbo mari-pahalala fa ny fisafeloko ny rambony ny vitsy fahita zany ny zava-misy eto ananiny ao dia ireo tsika efa samy mahafantatra izy amoa efa retandrindanitra ny troisième mandat efa nivakiana resaky nitarina resaky zany zay moa no tsejajajatsiarika fa ny anarako Laurent Vety Ambatomaro misaotra anareo name fitenena misaotra tompoko mankasitraka anao amin'izany tantara sy fanamafisana ny zavatra nisy sy ny zavatra nitranga izany tamin'ireny fotoana ireny raha isitsika ny tsy manaraka miaraba tompoko miaraba Polo TV dia miaraba ny teno eny tompoko zavatra hita amin'ny fiarahamonina eneny miara-mahita daholo tsika eo amin'le resaka forsa tena misy fitangolanana be ilay izy le miaramila sady tsy antalavana nohatra ny tsy ampy sakafo mihitsy dia ny polisy eo atenatena dia ny darma tena bilangina be miaraka ny moto lafo vidy somary misitrisitrika kely hiteny amin'ny fiarahamonina eny le izy jereo eny an-dalana eny fa le miaramila tena maina molotra kely voandro ny tsakotsakoana tokony mba ampitoviana li satria samy forsa reo rehefa ohatra ka hoe tsy hay le mitantana an'le firenena dia mametra am-pialana mety indrindra misaotra tompoko mankasitraka anao amin'izay faneho-kevitra izay ary analizy goavana ihany koa zany ny zavatra hita ao anatin'izany satria dia hitatsika eny vo fiarahamonina eny zany fahasamihafana izany na ny eto Antananarivo io na ny any amin'ny faritra ihany koa raha isitsika na tsy manaraka miaraba tompoko
ny tompoka efa tafiditra ianao lasa indray izy teo a maromaro zany ataontsika hoe mahafantatra ny tena zava-misy a sy ny tantara ary zay ny tenenantsika hoe la zava-dehibe ny fahaizana mijery a fahaizana mamantatra ny tena zavatra nisy marina ary koa indrindrandrindra ny mandray lesona amin'izany tantara mpirenena izany ny tena tanjona ao anatin'ilay izy de izay lay hoe fitiavana tanindrazana zany hoe ny Madagasikara malalatsika ity ty tanindrazantsika ity a no iadina ny hoavin'ny taranaka ny hoavin'ireo ataontsika hoe satria samy mananjanaka avokoa ny akamaroantsika anahoana ny ampitson'ireo ankizy sy tanora malagasy a raha mitoka mitoya ny fahavoazan'ilay firenena ary zay ny tena mahasarotiny any ankamaroany ny malagasy mahasarotiny antsika rehetra amin'izao fotoana zao a ny amin'le hoe tokony asiana n'zany fahaizana makalesona amin'ny tantara izany a ahafahana manarina ahafahana manatsara ny firenena ary izay ihany koa no mahazava-dehibe an'izany ataontsika hoe fahaizana makalesona izany a ahafahana manome tombony bebe kokoa ho an'ny lay vahoaka sy ny firenena satria raha ny zavatra misy eto amintsika aloha de ny tantara miverina ary zay ne no na anisany ataontsika hoe nafaly a na hoe endrika hafa nentin' reny etsika fotsy ireny satria raha nentina amin'izany ataontsika hoe raha mandrika izany a hafa ny zavatra misy raha itsika ny antso manaraka miaraba tompoko miarabanao efa tafiditra somatsara ianao a eny tompoko efa tafiditra ya maheno anao tsara ave ty majanga ihany mba ny tevitra kely eny tompoko amin'ny zava-misy amin'ny firenena le maradefy ny fandrosoana angamba samy manana ny azy zay fahitako azy ny zavatra mamirapiratra de midika fandrosoana amin'izao fitondrana zao ny téléphérique ny bus électrique sy ny tariny fa le vahoaka manahoana aniko manko Madagasikara mandroso ny tena tanjona fa malagasy mandroso zay ny tena izy ka raha zavatra mamirapiratra nefa tsy ho an'ny malagasy tsy fandrosoana zany ihany ny vahoaka malagasy no tokony ampandrosoana fa tsy noho Madagasikara atsina zavatra mamirapiratra nefa tsy ho an'le malagasy ny Cameroun fa any vahiny ny mampiasa azy de misaotra tompoko makasitraka anao ary izay no tena zava-dehibe izay fomba fijery zay zany no mila ahitsy satria fomba fijery diso zany a ary efa fantatra fa manana zay a fomba fijery diso zay ny mpitondratsika raha itsika ny antso manaraka miaraba tompoko miaraba anao efa tafiditra somatsara ianao rosy avaty nasanay ihany miaraba anao ansotra betsaka aloha fa tafiditra somatsara eto indray mpiainoko ny tv de zavatra io zany endravela zany amle resaka fanasana foloan'ny vahiny ho azy to alo ya maheno anao tsara izy a mitody tsy misy fa ny atao no miverina fa izy ihany koa no kafendra valomanana neny efa saika anao fivorina voalohany tao de zay ny zakan'le kotromarolatra miaraka taminazy de naporisika ny rahavelona nanao an'iny korotana tamy 92 reny de io izy io fa mivaly aminy de ataon'ny olona ndray izy am'izao fotoana zao de faharoa manarakaraka an'izay a maninona moa izy no ahoana moa sy ana teo izy zany a le eo am'le fiainana atao le fiainan'le vahoaka malagasy mihitsiny a sy tambatambazana kely vola sy anareny zao le vola le vahoaka teo nasana lahatra lavabe reny lahatra lavabe de reny mampiantoka fotsiny reny a fankaronehan'ireny olona reny ny karapanondron'ireny olona reny a efa mivaly idena daholo de mora fotsiny fa zagago tsika vahoaka malagasy fa reny na tenareo asy latsaka tsony raha velona na latsaka raha velona efa lany ho azy izy tompoko efa mivaly ideny any daholo ny numéro karapanondron'olona rehetrarehetra teto Antananarivo de zay mahatonga nanteny hoe azagaga fa lany ho azy raha velona zay mahatonga ny namany mody zay tsy maintsy vonina androtsaka anosika an'io zay zao zay efa fantatry zareo io efa milaminy zareo amin'io fa efa mivalidena daholo zany tenen'olona teto tanàna hoe vendrana daholo nareo menakavy
fenzana le voaka malagasy mivalitendravelona daholo ny karapanondro sy ny karaportage sy ny numéro telefona rehetra vita ho azy tompoko ny fifidianana andravelona zay le izy zay fa de misaotra tompoko mankasitraka anao amin'izay faneho-kevitra ao izay eo le hoe fahaizana maka-lesona hatramin'izao any andao aloha raisitsika ny antso manaraka avetsika mitoy amin'izay tavitsy anao miaraba toko atao moramora kely le onjapeo azafady a de amin'ny telefona mena entoko zaho masika antany kely tompoko azafady vo avitany mananjary ma io zaho zanako mananjary fa mipetraka eto Antananarivo aty sasany te mahampalahelo anazy mahita an'le zeanitra vao tonga le volana fandraisana an'le pension lasy amin'le fandraisana an'le pension nefa le pension resiny amin'le resaka vola manjanaka le manao vola manjanaka de le karatra pension resin'le olona de andray pension zany le olona de alaina amin'le olona le nakana vola aloha zany le karatra pension zay vao mandray an'le pension eo zany mahatonga ana magnontany kolikoly ve io sa hoe ahoana tompo zay ny mahatonga ana mba magnontany ya misy afaka mamaly an'izay ny mpiaindro sy ny mpandraynjara ho avy eo ihany zay a fa raisitsika aloha ny antso manaraka miaraba tompoko efa tafiditra somatsara kely zavatra tiako tenenina de tsotra raha tiana androsy ty Madagasikara ty verena aloha andoakany tiako tenenina an'izany verena aloha any amin'ny fokotany vao miakatra any amin'ny province ampandrosoa aloha ty Madagasikara ty fa malagasy a mora veloma mora ampandrosoana tsotra ameo tany izy avelao izy hiasa de amoly de amokatra rehefa voky izy a miopy izy de mahavelona fambolena fisivokiana afaka midiny iny a anavotany amin'ny besoin otrano asy sekoly hôpitaly fandripalemana ny tanàna eto Madagasikara rehefa zay misy tsota amin'ny valiny tafavoaka amin'ny malagasy mbola tsy mila rendrarendra na telefona na ino aza mbola tsy ilainy a tsotra zay kaka ohatra hoe rehefa tafita mivoaka malagasy zay rehetra alefa sam'izay ny teknisiana anao an'izay fahaizana eo amin'ny rendrarendra sy mifampandrosoana sy rehetrarehetra fa zay no misy a mandroso azy Madagasikara rehefa ny vahoaka aminao mivoky ny aina ny lamina moramora aminao mampandroso an'io a ampiasao ny manam-pahaizana rehetrarehetra ampiasa ny fananany eto Madagasikara ia tapaka avy any aminao iny antso iny afaka mbola miverina eo moa ianao a maneho ny resaka ao eny andrasantsika ihany koa ny antson'ny namantsika sasany izay maneho hevitra mahakasika ity raharaha ity inona ny tiana tongavana ao anatin'izany raisitsika aloha ny antso manaraka izy izy teo miarabanao hoe tafy io ia entoko mahalaja nareo amin'ny direction administrative et financière salama tary i François va ty Tamatavy any entopoko Thomas zaranga mahita le zava-misy amin'ny firenena amizao a fa tsy tsotiky lembaka le tanora le tsolo izy satria ny inona ny altony tsisy zavatra hitako hoe mety amin'le vahoaka malagasy ny zava-misy amina zany ny zavatra teneniko de zao hoe herisetra nidirany Andry Rajoelina tamin'ny 2009 nataony tetezamita 10 taona inona natao tamin'izany moa tsy hoe midina an-dalambe zay natao tamin'izay nefa am'izao indray a amin'ny fitondrana am'izay talohany elo mbola nanao an'le UEM izy iny le nasintona an'le maty tamin'ny raha io raha tadiditsika le UEM iny nasintona an'le maty de samy mino daholo za tia tena hoe fanatika an'izany couleur orange Andry Rajoelina zany amin'ny fotoan'andro resy lahatra tanteraka ianao tamin'izany resy lahatra tanteraka ianao tamin'izany tamin'izany fotoa zany ragaty tena teneniko anareo zany fa tamin'izany fotoa zany zao nefa de aiza le zavatra hoe anao izina mpanao ciment e tia maromaro ny teneny tamin'ny UEM zao nefa ny 80 km miena 25 km de miena 8 km le 8 zany io mahazatra anazy io
azonareo zany le wiki mazatana azy io de za mba magatika an'le monsieur L le tena aminareo io za voasambany mba tafiditra zao de magatika amin'ny monsieur L za mba hiteny eo misy monsieur L zay io zay fa makasitraka e izy fa nafandaro raha tsy hoe misy antsonzay ndray nga makasitraka anao ankasitrahana ny avy any Tomasina ao anatin'izany tanareo fa maromaro ny ary fianosina hoe mba resy lahatra tamin'ireny fotoan'ireny hoe tena mety zany tetika azy zany raha ny ainy ny atao hoe ny vina maro isan-karazany tamin'izany a na ny tany amin'ny 824 tena naika ianao fa tena hoe paradisy Madagasikara fa rehefa tonga le fotoana jerenao fa very anjavina sahala amin'ny atikile ampanetsa le zava-misy eto ny toetra raha-pirenena ary in'le vandiso fanantenana iny tena hoe marary ny vahoaka malagasy tsy za ihany fa na ny hafa ihany koa ary raha isika ny antso manaraka aloha miarabanao miaraba tompoko tompoko anaona fandehany io dia ahoana fandehany eny tompoko avy aty Tuliara mavaty premier madame Lucie miaraba madame Lucie avy any Tuliara ny haino donjasaka tamin'ny Kol TV tamin'ny Zoma Halina ya na hen resaky ny sénateur Thiebo Mahaleo tena gaga ho ary tena gaga satria Thiebo Mahaleo mamarotra ny Toliara avily ny Toliara mamitaka ny Toliara miteny manahotia hoe maro ny olo mankasitaka ny base Toliara zay indrindra 90% tompoko tsy mankasitaka ny base Toliara fa tsy teany base Toliara dia naha sénateur azy tsy hita ay Toliara ty raha nivita a Toliara eto mamarotsy ny Toliara mamarotsy ny tanin-drazana mamitaka ny taranaky ny hoavy madiniky hoavy mamitaka ny vady aman-janany tena tsy misy ilana ny sénateur Thiebo Mahaleo fa tena Thiebo Mahaleo mamila ny Toliara io zahay tsy tia base Toliara zahay mbuta hihina fia fa laha base Toliara avy eo zahay tsy mihinampia ka zahay tsy mila ka laha lehilahy andriamatoa sénateur Thiebo Mahaleo vohay gazy amahaboboka amin'jo zao misy gazy ao halefa hanasoavana ny Toliara misaotra tompoko mankasitraka anao tena ao anatin'ny hafanana tanteraka mihitsy nanehoany an'izay hevitra zay tamin'ny ankifandarana akitsompo moa inona rahantsika iny a tamin'ny Zoma hariva teo a zay nifanankalozan-kevitra tamin'ny sénateur sy ny solombavam-bahoaka Totosoa zay anisany amin'ny tany fahenina zay anisan'ny fampiresaka sendra resaka tsy palotra ny voaka ny vala no nyresahana an'izay atao hoe tombotsoa ny voaka ny Toliara makasika ny base Toliara izay a iny moa zany efa tonga teo ny namatsika avy ny Toliara nitondra n'izay fanehoan-keviny zay raha isika ny antso manaraka miarabanao efa tafiditra somatsara ianao babi teo playerina vatamatava aty ya tanao satria tanao zao raha vony gré fosiny zao université aminay pola vony gré foana zany université tonga de mandeha jiro amizao misaotra toko vaovao mahafinaritra zany andeha jiro vaovao migrevy ny aiza izy Tomasina ary zay ny olany ny fanjakana zany miandry doma ataotsika hoe miandry an'izay etsika izay miandry an'izay ataotsika hoe hafatra avy any amin'ny vahoaka izay vao misy an'izany ataotsika hoe etsika sy fandraisana andraikitra zay etsika sy fandraisana andraikitra fa kosa ty azadino etika sy fandraisana andraikitra famonoana afo fotsiny any fa tsy tena mitondra n'ilay ataotsika hoe vahaolana maharitra ao anatiny raha tsika ny antso manaraka miaraba tompoko ny zavatra tiako tenenina mikasika an'le sadeka zao mahavendrana anay taloha fa efa mba misaitsaina ihany zay zany ty fivorina fesa-pireneny ty inona ny akon'izany tamin'ny fiainanay vahoaka malagasy tohatra vao mainka ary ny totonga na amin'ny fiainanay tombo ihany ny problème
fa tsy mandripalemanaho fikaka mividineta anaty ka za zany miteny raha ohatra io fivoriany sadeko indray zay atao eto amintsika ka fivoriana mamahany delestage fivoriana mamahany olany fampiana mpianatra sy mifampianarina olana mamahany tsy fandripalemana olana mamahany ty fahasalamana momba ny fahasalamana eto amin'ity Madagasikara ty vahaolana mikasika ny fanoranana ny arenanay makany ivelany ka vahaolana makasika an'izany no atao amin'io dia manoa an'izay arengina ny vavanay satria tombotsoanay zany makany ambolaninay fa ratsy izay kosa dia zaho ataovy ihany nakefa leo zay menimeniny ao aza mitady hoe ajava mandray vahiny tsisy raha vahiny tsy mampidibola ao anay tsisy tombotsoanay raha anareo tombotsoa dia hoanao dia atao tsokosoko ao fa zatereny zay anaja an'izany manakak'izay le fitokoana na tsy fitokoana roa le dasy koa nge tsy mahay mirahiny raha mitokana ny any tao sy mikasika ny delestage tsy metsika ny amin'ny fenorivo mety tanjobatina maninona rehefa irahina ihany ka hitokony maninona ka tonga dia miakaka dolidolo akaka Madagasikara satria famitratry ny delestage ohatr'izany koa le université na rehefa dia tsy mitovy ny olonareo amin'ny université maninona rehefa metsika dia miakaka daholo tsy fatriny tsy taitaika ohatrin'iny marary eo dia izay ny tsy mampahomby le tolona atao eto amin'ity Madagasikara ty ninona satria maivana loatra dia hoaniny zareo fotsiny ohatrany hoe sakafo maizana dia ampiasany heriny fotsiny dia mitombona dolidolo fa io zany rehefa tsy hiakaka dia aza mitokana fa samy mibaby ny tsy zakany eo mandra-pahatonga an'izay ho tonga fa io zany alahelo tsy ambakakavana zakany tompony totondo tsy mivokina amin'izao fa matozatra fa na nivazavaza ety teny meto aza tsisy dikany aminy satria malemy efa teneningeo malemy sotra mankasitraka anao